Faly miarabantsika rehetrarehetra indray iresaka kely nikasika ny kabary tatitra izay nataony Rajoelina Malitsika satria marobe ny zavatra izay atao hoe nampimemenina ary mampiteny monina tamin'ny zavatra niteneniny na dia hoe fa fantatsika raha moa izany fa izy dia miteniteny foana sy milaza bobo foana tsy afaka avela fotsiny amin'izao ka tsy ho resahana izany zavatra izany. Voalohany indrindra aloha ny tena nisongadina tao anatiny ilay izy ary efa nitanterahana androany maraina dia ny hoe milaza izy fa raha ohatra tsy misy idiran'ilay ramatoa kosany ny zavatra nataon'ilay vadiny amin'ny mikasika ny colonel Patrick io dia tsy tokony ampidirina amin'izany ny vady aman-janaka. Satria zany ity olona ity vadina maramila dia milaza izy hoe avoay satria hitany hoe tesitra daholo ny maramila ary hitany hoe isika koa dia mahita fa tsy rariny izany nefany tsy sambany io ary io foana ny fataony zareo hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha vao tsy hita ilay rangahy dia ny vadiny ny zanany no samborina ary misy ary rehefa hita ilay olona ohatrany tamin'iny Berija vao sambotra dia nisamborina ny vady aman-janany sy ny ray aman-dreniny. Lazaina fa nanafina anazy ary zanany raha tsy diso tamin'izay ilay zanany mbola vao 2 volana. Dia niditra garde à vue tany ary saika ataony zareo MB ihany koa. Tamin'ny Fernand-Tchelo vao sambotra dia vao tazona tany koa ny vady aman-janany. Tamin'ny marobe fa tsy voatanisako hoe na ny vadim-bola nenjehany zareo koa dia lazainy fa hoe nanao complicité d'évasion. Ny vadiny Lola nenjehany zareo koa dia lazainy fa nanao complicité d'évasion. Izay foana izany fomba ampidirany zareo an'ilay vady aman-janaka ao anatin'ilay histoire. Ka ozy izy zany hoe aza mety tsara velatsiry Rajoelina fa tsy hoe satria tamin'ity maramila ny resaka dia matahotra an'ireo olona manambasy ireo nareo fa rehefa olona tsy mitanabasy izany ny eto dia hoe velao any nandohalika ny artiste tany Anosy Be nangataka ny famohanany Nidoni hoe tsisy idirany io zavatra io zao tsy tokony higadra izy marary izy dia niteny Rajoelina hoe avoay izy samoa teny izy hoe andraso fa hojerena tsisy idirako ny raharaham-pitsarana fa manina izy amin'izao miditra raharaham-pitsarana fa manina no miteny izy ho maly ariva dia androany ilay olona voaka na nanao CDP ary ireo tsisy CDP ho maly manomboka maly ariva amin'ny 7 alina ka manomboka tonga ny androany amin'ny 9h45 amin'ny folo latsakafefany maraina. Tsy vita eo no eo zany fa io zany le fitsarana mikourbe les chines tena hoe ahoana filaza zany manaraka marina ho fa mety ny voan'ilay ramatoa ary mety mihitsy ny namoahana anazy fa tsy hoe satria Rajoelina mibaiko dia arahana fa na ny fanagadrana n'iny ramatoa iny arany tsy fantatritsika tsy malala na ny endriny na ny tsy nanao ninino ny olona io tsy tokony gadra akory iza mpitsarana nagadrana io tsy tokony atao garde à vue akory iza nanao garde à vue ny olona io teo zany dia efa tsy mety ilay izy ary hitantsika tsara fa midaroka ny gendarme manao misambotra ny olona rehetrarehetra izay ao an-tranon'ilay olona tadavina darodaroana daholo ny olona. I Fernand-Tchelo tamin'ny vao sambotra ny tsahan zareo ny lohany dia nitenena aiza amin'izay zao aiza vavabe alaza zao nga ohatran'izany ny fanaovana an'ireny nga ohatr'izany ny fanaovana anazy aiza Rajoelina teo mba niteny hoe avitsory ny vadiny Berija avitsory ny vadiny Fernand-Tchelo aiza i Rajoelina mba niteny hoe aza samborina ny vadiny-bola sy vadiny Lola fa zao satria reto olona reto zany manana basy dia matahotra nareo sy dia koa ny maramila fa ianao ka mieritreritra hoe tonga dia efa tsy tezitra intsony ilay maramila satria efa navototra ilay ramatoa asako tsy fantatro mety hoe ilay maramila
na tiana na tsy tiana de mahatsara andray moa zany izy ty zay zany nampiasaina teto volo mihitsy de kay zany izy ty à la moindre occasion de kitihana amin'ny fianakavianay tadidin'ny maramila sy ny gendarme sy ny polisy tsara angambany amin'izao hoe ay moa zareo reo avy amin'ny vahoaka ay moa zareo reo zany mbola ao anatin'le vahoaka tsy mandady arina ny fianakaviany ny vady aman-janany ny ray sy reniny ary de zao zavatra possible misy ça n'arrive pas qu'aux autres faharoa manaraka an'izany fa maninona ny fitsarana no manaiky maikiona ohatran'izany zany hoe nanomboka nidirany rajoelana to de tsisy fitsarana maleo tena ntsona Madagasikara ianona mpidiro ianona voay ianona gadrao ianona fitsorindray ataovy sursis natahotra ny menace ny tany atsimo tamin'ny colonel Fanapera de ataovy sursis tsy sakory natao AMD miandry fitsarana le olana natao contrôle judiciaire fa tonga de hoe aleo tsaraina de mody atao sursis de hatramin'izao tsika amin'ny teny zao de nikombom-bava tsy nasany teny tsony na ny andaniny na ny ankilany zany foana zany ny ainanao de mandra-paroviana fitsarana io mandra-paroviana io procureur ao Anosy io no anao an'izany mandra-paroviana io fitsarana ray manontolo ao Anosy ao anino ty ao amin'ny paka io no anaraka mbokiny ny zavatra ataon'ny fitondrana tsy misy indépendance hoe akampidiro fa avy any amin'ny présidence ny olona ampidirina migadra de olona misarge olona nanao elika fa tsy ny olona hoe ampidiro ny ozy izy ny présidence ampidiro ny ozy izy Ravatomanga ampidiro satria manelingelina ny Ravatomanga io zavatra nyresana manko de zao entre parenthèses ty lazaina fa hoe sipany colonel ony migadra natao enquête tany Mpaka tsy miditra amin'le dossier tsika satria navoaka ny zareo daholo le dossier de hoe otry fa nga moa zany io rehefa mapety anao de avoakanao ohatran'io le dossier mpitsarana ijustifiena hoe misy an'izany raharaha any Mpaka zany mandeha de io nga moa misy témoin ohatran'ireny avoakanao amin'ny compte fake ny fitondrana de mamoaka aiza ny ananany compte fake ny fitondrana vidéo ana témoin any fitsarana mifatotra le olona de manao témoignage za miasa ao amin'ny colonel de nasainy tonga teny aninona teny tamena de hoe andrasolo natitra zavatra kely eo amin'ny Pradon tsika de eo amin'ny 67 sa moa eo amin'ny 67 avy eo amin'ny Pradon de tsy haiko tsara le zavatra netiny fa anaty valopy de anaty tavoahangy anaty sakosy de ohatrohatro izany ve zany de iza ny olona niaraka taminareo teo iza ny nahita iza ny resaka taminao zarery ihany de parole d'une seule personne zany no ilazana hoe io colonel io nanao anazy akoatrin'ny ny caméra de surveillance zay verenantsika ihany koa ay moa zany reto caméra de surveillance reto ay moa zany eo atamena manodidina ny Villa Pradon ihany nametrahana anazy io ay fe ay vare ty misy lao bloqué ka mandreraka anaty de aveo rehefa nandeha le surveillance de eo amin'ny Antanimena manomboka ery amin'ny rond-point Antanimena manomboka tonga ty amin'ny Pradon fa izy ny caméra de surveillance tany Mpaka aiza ny caméra de surveillance eny amin'ny toerana ataontsika hoe tena bebe mpanendaka ohatrany hoe iny ambony tetezana iny maninona neny tsisy caméra ohatr'izany de mba hita koa fa iny be mpanendaka be maninona reny elakela trano rehetra any anaty tanàna ny tsisy caméra satria natao iarovana ny fananandra Vatomanga zany le caméra napetraka ao Madagasikara ao Antananarivo reo
iny parenthèse kely fa iverina amin'le kabaritsika. Ny akoatrin'ny rediredy hoe apiditra iny ty apiditra tracteur 10,000 bus 1000 ty tsy toa akiditra amin'ny tracteur indray aiza aloha le bus 1000 ty mbola tsy haiko hoe nanjavinay sa hoe mbola foronina sa mbola avidina sa mbola natao hoana indray tsy toa ko hoe tracteur an'iza indray zany iza indray na zany marché zany da aveo indray de hoe anao ino zany fa tsy raha itsika ny parc solaire sy ny hoe anao l'éolienne fa tamin'ny 2018 nainotsika an'izay resaka éolienne zay mandraky ty androany tsy nahita zay éolienne zany ny vahoaka malagasy. Aveo nilaza izy tamin'izay fotoan'izay 400 méga no atao mandraky ty androany jiro mbola tapaka ny rano tsy misy. De izao ny olona nanantena hoe ilaza izy zany fa hiakatra 100 € ny karama farany ambany satria izay mahasambatra na de hoe 10 € par jour no nangatahany olona ary ny sasany mieritritra hoe 20 € par jour mihitsy vao ampy karama farany ambany. Tsisy karama farany ambany, tsisy resaka karama, samy mihinana taina eo daholo azafady, samy mihinana zay tsy hohanina eo daholo zany nareo fa tsisy mandrarano zany fa tsika dia anamboatra afomanga sy jet d'eau ngeda be amin'ny 26 juin. Le jet d'eau ve mampitombo ny rano ampiasain'ny olona. Ilay afomanga ve mampazava ny olona mandritry ny taona. Tsara fantatrareo fa io resaka afomanga io fanodikodinam-bola be mihitsy ary finanam-bola fotsiny. Mba fantatrareo ohatrinona ny valeur an'le afomanga apoka eo isaky ny le 26 juin io ohatrinona mba mameza ohatra de eo tsika zany andinika hoe mitombona ve sa tsy mitombona ny fandaniana zany vola zany amina afomanga. Satria tsika tamin'ireny fotoan'ireny nanakihana ny bombo sucette ohatrina moa 4 milliards moa sa 4 milliards le bombo sucette. De izao mitady kely an'le montant zao de ny vidina afomanga io feu d'artifice apoka isaky ny 26 juin io dia mitentina 9 milliards. 9 milliards de FMG zany ve reto io nisy nahita nanakaiky 8 milliards 9 milliards ny afomanga apoka. Zany ve tsy efa tokony hoe nanaovana zavatra hafa misy miditra any amin'ny kibon'ny olona noana ve zany afomanga mipopoka zany ary tsy vitan'izay fa izao amin'io 9 milliards izay ividanana ny afomanga io de 3 milliards ny valeur an'le izy. 3 milliards ny afomanga tonga eo amin'ny mada de douaniena de omena 2 milliards le panneau validation an'le facture de ny tombony zany an'zareo. De indray mandeha manafatra izy mandritry ny 2 taona fa isa taona de facturena 9 milliards io zavatra io. Afaka olazaiko aminareo fotoana manaraka hoe iza ny tompon'le marché tsy misy appel d'offre tsy misy avis ino consultation de prix fa tonga de le olona atao hoe radio en Argentine mipetraka any Tsabe en face ny score no mahazo an'io contrat io hatramin'izay ka hatramin'izao mandritry ny taona tamin'ny andron'ny ngambany tamin'ny andron'ny Ravalomanana ka hatramin'izao tsika miteny zao de mbola reo olona reo foana no mahazo an'izany tsy misy appel d'offre ary 3 milliards ihany ny valeur ny afomanga ampidirina eo de mbola ny atsasakiny ihany koa no ampiasaina fa ny atsasany ampiasaina amin'ny
amin'ny fotoana manaraka indray nefa de facturena 9 milliards isa-taona le afomanga. Zay zany mikasika an'iny. De ity jet d'eau ity indray zany ahoana? Rano aiza moa zany andeha ho ampiasana amin'io? Tsika nefany tsisy rano ampiasaina, tsisy na rano isasana, tsy misy rano mandeha any amin'ny robinet. De nefany andeha hanao jet d'eau. Aty andafy ety reny jet d'eau reny miodina. Zany hoe tsy mandany rano be fa miodina. Ary aty misy rano. Fa ao Madagasikara, ao Antananarivo, na ny rano sotroina sy andrahoana sakafo raha tsisy jet d'eau, jet d'eau. Zany ve lalam-pahamehana? Izy indray nazan'izany marché ana jet d'eau zany anamboatra an'izany. Io manko ny zareo zany ny projet présidentiel ny Rajoelina zany dia projet de marché public anomezana marché any akamakamany daholo foana ihany. Tsisy akoatr'izay, tsy misy ohatra hoe ahoana ny anatsaratsika ny fampianarana, ahoana ny anatsaratsika ny fambolena, fa aiza misy marché ana vary hybride sy zezika de iny no anaovantsika marché mba hanomezana vola, hanomezana marché public ny société STOI izay tarihan'ny ministre, tsy ministre moa secrétaire d'État Tahina sy ny iza moa ty Rabetsitota izay namandry Andry Rajoelina. De ireo olona reo no omena an'le marché. Tsy misy zavatra hoe ahoana ny andenena hoe ahoana ny ampitomboana ny tanimbary, ahoana ny anaovana irrigation d'eau eny amin'ny toerana hafa, ahoana ny fomba ambolena nyty toerana any amin'ny Bamangoko izay nanasiana tohadrano lehibe ity mba tsy amidy amin'ny arabo le sy ny gasy ny mamboly eo. Fa rehefa tsy afaka tafiditra tao ny arabo de ny gasy amin'izao tsy avela mamboly eo. Fa inona ny antony? De ity jet d'eau ity zany no anaovana fandaniam-bola nefa ny 4 andry sy ireo eo Analakely tsisy rano reo eo Antananarivo tsisy rano mandeha milalao zany tsy azo atao zany zavatra. Eo izy mandeha mandro, eo izy misasa, misy kosa ny tsisy rano, tsisy douche publique ako. De verina amin'izay koa tsika. Inona koa ny zavatra nytenenin'ny sasany tao? Milaza izy sa hoe ho takitsika ny Ilzay Pal, fa leranga io ve bipolaire sa mahteritreritra sa amnésique? Ny patron ny anana angeny no teny, ny président angeny no teny, tsisy famerenana tsony io fa hodinihana ny fiaraha-mitantana. De zao ndray izy milaza hoe ho takitsika ny Ilzay Pal sary za de andeha hoeny. Andeha hoeny da ametraka drapeau ici c'est Madagascar. Déjà aloha ianao tsy mirepresente any Madagasikara andriamatoa André Rajoelina satria nahoana ianao efa tsy gasy tsony, averina ihany averina hatrany areo ka hiditra anatin'ny loha. Tsy double nationalité, tsy binationalité Andry Rajoelina fa dia simple nationalité française. Efa very tompoko ny malagasy anazy, efa very ny nationalité malagasy tamin'ny ory nazahoany nationalité française. Dikan'izay tsy double nationalité azy tsy gasy izy ary misandoka fahefana izy mitondra ny Madagasikara eo. Misandoka fahefana satria tsy manana ny nationalité malagasy izay voalaza ny article 46 ny constitution izy satria very ny nationalité malagasy perd la nationalité malgache, tout malagasy majeur qui acquiert une nouvelle nationalité étrangère nefany izy efa majeur anakan'le izy. Dikan'izay andeha hoeny amin'ny Ilzay Pal zany ty olona tsy malagasy ty de iteny inona? Iteny ici c'est la France. Efa izay nge nataon'ny Macron. De aveo izy ity meritreritra angambany izy tsisy henitsika daholo le resaka tamin'ny sommet an'ny COI reny. Sa meritreritra izy tsy teo sa olona hafa ny teo fa izy taiza.
Taizy izy tamin'ireny fotoan'ireny, dia eo izy dia andeha ilaza indray nily zay parsa dia tsy maintsy averina amintsika. Izara dia andeha hitsangatsangana kely eny rehefa avy nitsangatsangana tany Vatican sy tany Dubai. Non, petrahinao tsara. Avy aloha nily zay parsa ho amin'ny malagasy. Ne mets plus les pieds là-bas. Ary rehefa tsy navita dia mangina amin'izay. Tokony fona amin'ny malagasy ianao miteny hoe zany taky fa tsy nahazo moa zany ty dia tsy hitako intsony ty izay atao. Fa tsy hoe dia amoron-dainga indray eo hoe andeha hitaky oy. Mandreraka le izy za heureusement tsy nieno an'le direct maly fa angambany sorena raha nieno an'le direct en live ty tena mahasorena maheno an'le problème amin'ny malagasy. Zara tena miteny aminareo za nily zay parsa zany raha amizao tsika miteny zao tsy mbola tokony ao anatin'le hoe izay niesantsika aloha fa niesantsika aloha amizao dia hoe ahoana ny ampitombo ny vary, ahoana ny ampitombo ny vokatra aleo tena ara-tsakafo ny malagasy, ahoana ny sina rano sy jiro any amin'ny popy mandeha. Fa tsika zany miaina ohatra ny tamin'ny andro 1900 tsisy jiro tsisy rano. Miaina amin'ny 1900 ny Madagasikara io resako io fa 1900 taty andafy io nefa misy jiro sy rano. Fa ny antsika mbola miaina amin'ny andro fahagola dia mbola manina moa ty mbola sesefana boby ihany. Dia manaiky tsika dia merci président daholo ozy izy mianakavy mahena edy moanjo ny Rajoelina. Dia eo tsika ny amorona ny laingeto. Avy eo laza indray izy hoe tsy maintsy ataony any amin'ny base tuliara. Maintsy atao ahoana? Inona ilay tsy maintsy atao? Deja aloha omeo tatitra. Izahay izay mila mahafantatra ny vahoaka malagasy. Iza daholo ireo mitrandraka ao toliara antsokosoko. Satria misy toerana marobe izay efa déserten'ny ny fokon'olona le toerana lasa tsy be mponina fa mponina vitsivitsy sisany eo dia misy fitrandrana ary hitanay teo amin'ny map zany teo amin'ny Google Map. Dia hita hoe misy usine. Dia nandeha amin'izay ny témoignagen'olona be dia be hoe aty Bekily, Ampany, misy toerana anankiray izay koa efa 10 taona nisy fitrandrana grafite fa tsy misy na dia olona avy aty aminay na iray raha miasa ao. Tsy misy sa olona tsy fantatra hoe avy aiza ary tsy miteraka tombotsoa, tsy miteraka ataontsika hoe tsisy retombées économiques ho an'zareo akory le fitrandrana na dia hoe famoronana asa raha tsisy. Ary ohatrany tena antsokosoko mety hoe antsokosoko an'le olona le izy zany fa zareo fitondranao mahafantatra tsara hoe iza no mitrandraka amin'ireny fotoan'ireny, amin'ireny toeran'ireny. Izahay ary moa dia naheno mihitsy hoe misy amin'ireny usine ireny mbola averifie moa le izy salamazatra antsika miverifie foana ihany vao miteny zavatra hoe misy olona ambony ao fitondrana tompon'ireny usine ireny. Dia tsika gaga hoe dia ito zany izy ino moa ty ampitrandraka anery ny fitrandrana ino moa ty fasy mainty ao Toliara io nefa firenena rehetra izay mitrandraka fasy mainty dia efa mahita an'le pollution sy le retombées écologiques amin'le izy sy ny intoxication mahazo ny vahoaka manodidina amin'le izy dia manajanona daholo ny tany sy nefa nanajanona. Dia itsika indray mbola anao nefa ntsika tsy misy sepetra mihitsiny. Fierovana ny tontolo iainana sy fierovana ny vahoaka manodidina amin'ny fitrandrana rehetra izay misy. Ny any amin'ny QMM io arany maty daholo ny trondro efa tsy hitantsika izay anaovana anazy. Dia izao miakatra ny vidin'ny nina moa ty? Miakatra ny vidin'ny lasantsy tsy hitanao izay anaovana anazy fa ty forsena. Forsena ny projet mpanjakana fa hainareo mahatonga anazy miforse an'ireny projet ireny. Dy moa tsy projet mpanjakana fa projet nandraisiny zareo vola satria misy rétrocommission tao ary za sura fa nisy négociation koa hoe
nisy négociation koa tao hoe mahazo pourcentage am'ireny zavatra ireny zareo de miasista mafy andefasana an'io na de efa hita zao raha fahafaty an'le vahoaka malagasy le izy de mbola toizako ihany. Anamboatra ty tena nampime be. Anamboatra centrale solaire 5 méga hono izy ampandefasana ny téléphérique. Ah bon? Fa maninona tsy zany natao aloha de vola aiza indray nanaovana zany nga tsy efa ao anatin'le projet na téléphérique zany. De inona atao excuse hoe tsy mampandeha an'le téléphérique? De ohatrinona indray no masokarena ny téléphérique io am'izany? Io zany rehefa ry zareo miala teo de tokony isy fanadiadina misokatra eo anivony inspection générale de l'État sy eo amin'io paka io zay tsy paka le am'izao fa iova daholo ny olona ao anadiady iza daholo ary ahoana daholo fandehan'ny fandanimbola tamin'ity téléphérique zay napiditra trosa goavana be ho an'ny Madagasikara nefa tsy mandeha akory ty. Tsy vitany tsy mahazo kila fa le izy raha miantona eny de tapaka ny jiro de miantona eo. Macron anisany tokony andeha anao ino moa tsy nanao inauguration ny téléphérique io fa vao nahita hoe ka ny jiro ao Madagasikara tapaka lava, vao nahita an'le jiro tapaka teo amin'ny CCI de le ilamina fa tsy lasty de tsy haiko natalohan'le jiro tapaka natarinan'le jiro tapaka ny fanapahan-kevitra fa iza zay nahita ny programa de hoe anisan'ny fanaovana inauguration ny téléphérique de midiny eo amin'ny gara izy de mamonjy le tafatafa sy dinika tao amin'ny café de la gare ka izy ty zany tsy santaingina ny téléphérique zay nisy estiavan-drajoelona tany vita ny téléphérique. Zay zany zavatra mikasika an'iny kabary iny. De ozy izy hoe ny olona zao mila asa. Inona famoronana asa tamin'ny zavatra teneniny teo? Tsisy. Fety miasa tamin'ny premier. Ny asa tsisy, ny karama tsy mahavelona, ny asa misy tsy asa ara-dalàna. Avy eo ny famoronana sy ny famoronana projet isan-karazany ao amin'ny présidence ao dia fanomezana marché. Raha mahita an'le dossier-na ino moa ty? Raha mahita an'iny dossier-na lazaina fa hanenjehana an'le hoe entreprise le Fensou sa izy ny anaran'le lazaina fa hoe sipan'ny colonel Patrick de tena hoe tapimbaba Andriamanitra efa ho 400 milliards sa 48 milliards mba tsy tentenenako foana le montant an'le marché lazaina fa nahodikodina de nampiasaina tamin'inona daholo tony. Tena gaga ianao hoe nampiasaina tamin'inona daholo zany tony zavatra tony. Tsy voenregistreko eto le izy. Ah si io ny totaliny 40 milliards 359 millions d'ariary nividanana combinaison hony nividanana paiement na loyer de dépôt nividanana chiffon jaune nividanana masque lavable nividanana sachet pour collecte de déchets poubelle inona koa tony combinaison sa conteneur jetable nefa nitadidiko mihitsy ny tamin'ireny memenina daholo ny paramède sy ny dokotera hoe tsy manana fitaovana de ny olona re marary no mitondra fitaovana sy mividy fitaovana de izao nefa ohatr'izao zany fandanizareo volam-bahoaka ao de milaza izy hoe tsisy vola rehefa ny sportif mandeha anao
anao tournoisy andeha anao compétition eran-tany tsisy vola fa rehefa zareo andandany vola fa tany amin'ny marché public tsisy contrôle de misy vola ny nanenjehany an'ity olo ty ngesaka tsy anentsika tsy fantatsika zay fahamarinana io na tsy io fa io aloha zany nanenjehany ny olo io ngety satria izy nilatsaka député izy efa nilatsaka député vao nenjehana fa itsika zao mahita hoe io misy conflit d'intérêt amin'ny STOI sy amin'ny secrétaire d'État Taina Razana Mahefa de nefany tsy misy fanenjehana tsy misy paka mihentsika io zany zay olona tsy miara-miasa amin'ny zareo intsony ihany no enjehany fa ny ankoatran'izay enjeo ampidiro amponja ataovy an'izao amirony dossier amirony ino moa ty amirony capturana caméra de surveillance zany ny zavatra misy ka za zany de miteny hoe za tena miteny nareo maramila nareo gendarme nareo police efa kitian'ny olona zao ny fianakavianareo de nareo mbola mijery ihany ary reo olona manaraka atsika reo olona manaraka ny fanoheranareo misy avana manambasy daholo reo nefa zany nareo tsy alabria de ozy izy zay hoe sendra tokony fotoana zao iraisana ina amin'ny vahoaka amin'izay so de mba fotoana zao itenenana hoe okizay ity lehilahy sady tsy gasy ny tsy vazaha izy miseho hoe tsy vazaha vazaha taratasy fotsiny fa tsy mitondra ny taratasy gasy azy tsony no mandeha mietraketrak eto amin'ny taninay eto sy tokony fotoana zao najanonana azy ngamba ny amaranako an'iny kabary tsisy dikany nataon'ny Rajoelina de eo na amin'ny andro manaraka tsika misaotra zay nanaraka rehetrarehetra teto fa ho rahantsika akaiky io 9 milliards ihany koa izay andeha hividianana anaovana fividianana afomanga io tsy maintsy indray zao démenti tsisy an'izany hitatsika eo fa tsika nge tsy niteny tsisy proof zay ary fa mandram-peona indray